ia ampifaliana indray no iarana amintsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny mctv amin'izao fotoana izao araky ny fanaontsika tsodrano avetrandry no entina miaraka amintsy anio itsy ary mino izay fa zany tsy hoe tonontononona fotsiny fa raha raisinao zany a dia misy fiatraikany a eo amin'ny fiainanao a avetrandry manonona ny fahasoavan'andriamanitra manonona ny fitahin'andriamanitra manonona ny fahatsaran'andriamanitra manonona ny voninahitr'andriamanitra manonona fifaliana manonona varavarana misokatra ho amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i jesosy kristy a no anaovana izany tsodrano izany fampahirinay tsika amin'ity anio itsy izany dia hitantsika ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahatelo amby folo a manomboka amin'ny andininy fa enina amby folo a ka hatramin'ny fafito amby folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i jesosy kristy manao hoe ary hoy izy tamin'ny mpanjakan'ny israely enjanony ny tsipika dia ny enjanony ary elisa nametraka ny tanany teo amin'ny tanan'ny mpanjaka ny zavatra anankiray voalohany aloha ampahirezana tsika tsiraray avy a andriamanitra dia ametraka ny tanany eo amin'ny tananao ianao ilay tsipika n'andriamanitra ary rehefa miasa amin'ny fotoana anankiray tena hoe vanim-potoananao miaraka amin'andriamanitra dia andriamanitra mametraka amin'ny tanany ndraindray ohatrany tsy dia manahoana zany zavatra ataonao fa hitanao hoe misy vokatra misy tanan'andriamanitra ao zay ndraindray ohatran'ny jerenao hoe za ve tena vita zavatra ohatran'izao azagaga fa misy tanan'andriamanitra ao hoy ny ten'andriamanitra hoe ary hoy izy tamin'ny mpanjakan'ny israely enjanony tsipika dia ny enjanony ary elisa nametraka ny tanany teo amin'ny tanan'ny mpanjaka zany hoe amin'ny zavatra rehetra ataonao dia tsy miady rery ianao a fa andriamanitra koa mametraka ny tanany eo amin'ny tananao a dia ho amin'ny fahombiazana ho amin'ny voninahitra ho amin'ny fahatsaran'andriamanitra ny zavatra rehetra ataonao ary hoy izy andiny fafito amby folo voainy varavarakely atsinanana ary dia nyvoainy dia hoy elisa alefasoka dia nalefany ary hoy izy zanatsipika ny famonjeny jehovah dia zanatsipika ny famonjeny avony sirianina fa meliny sirianinao aefa ianao mandra-pandringako azy ry havana malala rehefa mandefa n'ireny zanatsipika ireny tsika ianao ilay zanatsipika zay ho alefan'andriamanitra misy karazana anankiroa rehefa mandefa zanatsipika ny zanatsipika anankiray a dia alefa farany ambony indrindra dia rehefa alefa ambony izy a dia ndraindray ohatran'ny miodiny zany ohatrany fahatonga any amin'ny tanjona misy azy any misy indray le faharoa karazana zanatsipika le tonga dia mahitsy be ny lalan'le tsipika dia tonga eo amin'ny tanjona izay tiana hotratrarina ry havana malala tehiteny aminao androany tsy voatery hitovy ny fomba fitondran'andriamanitra asy anao hafa ny fitondran'andriamanitra anao tsy voatery hitovy amin'ny fitondran'andriamanitra hafa ny fitondran'andriamanitra tsy voatery hitovy amin'ny fitondran'andriamanitra anao fa zavatra hampahireziko anao ny tsy maraina itsy ianao le tsipika famonjeny jehovah tsy maintsy tonga mitanjona irinao ianao na ohatrany hoe miodiny zany a nandalo zavatra be dehibe ianao mety nandalo korotana ny fiainanao ohatrany tsy hitanao ntsony zay atao tsy hitanao ntsony zay ale fa za tehiteny aminao androany tena rehefa andriamanitra ny mandefanao tsy maintsy tonga mitanjona irin'andriamanitra ianao ny herin'ny tsipika dia miankina mpandefa azy averiko indray mandeha ny herin'ny tsipika dia miankina mpandefa azy rehefa andriamanitra ny mandefanao aza matahotra ianao ry havana malala fa tsy maintsy tratra ny tanjona n'ity taona ity ary za mino anao zay mpanaraka ny fandarana eto amin'ny mctv matetika any teny an'izany foana raha raisitsika amin'ny finoana le izy tsy hoe amin'ny volana jolay ianao vo hijoro vavolombelona tsy hoe amin'ny volana aogostra ianao vo hijoro vavolombelona fa ho ariana zao tenin'andriamanitra zao ianao le tsipika famonjeny jehovah tsy maintsy tratranao ny tanjona ary anana fijoroana vavolombelona goavana ianao satria ny tanan'andriamanitra mipetraka eo amin'ny tananao miara-miasa aminao andriamanitra ahatanteraka ny zavatra rehetra mpianatra ianao aza matahotra miara-miasa aminao andriamanitra mpiasa ianao aza matahotra miara-miasa aminao andriamanitra hitondranao amin'ny voninahitra hitondranao amin'ny fandresena ivavaka arytsika ry havana amin'izao fotoan'izao andray tsodrano ianao ary mino a fa ianao le tsipika ny jehovah tsipika famonjen'andriamanitra amin'ny alalanao ho maro ny olona hitodika amin'andriamanitra amin'ny alalanao hitondra fahasoavana be dehibe ho amin'ny fianakavianao ianao ninninona toejavatra ty amin'ny fianakavianao ho atsangan'andriamanitra ianao ho tsipika amin'ny famonjena hitondra fanafahana ho amin'ny fianakaviana hitondra fanafahana ho amin'ny mpiara-miasa rehetra hitondra fanafahana ho amin'ny mpianatra hitondra fanafahana ho an'ny olona manodidina anao rehetra ampiasanao andriamanitra ivavaka tsika
raha i mankasitrakanao ny anaran'i Jesosy Kristy zay misaotrany amin'ny teninao fa zay dia tsy pikanao ary tsy miady rery zay fa miaraka aminay ianao amin'ny anaranao Jesosy Kristy no itsofako rano an'izay rehetra mahita izao fandarana izao, manonona fahombiazana, manonona fitahina, manonona fa izay nanana zay rehetra nanana projet rehetra dia ho tratra ny tanjona amin'ity taona ity satria ny tananao no miaraka amin'ny tsiraray avy, fahasoavana, fahatsarana, fandresena, fahombiazana, fisandrantana, fiainana feno voninahitra tonomboko amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ny tsiraray avy zany. Sotra betsaka tompo malalo anao midera laza voninahitra, sotra Jesosy Kristy o, amen. Zay ndray no fandarantsika ary mino aho fa amin'ny alalan'ity fandarana eto amin'ny MCTV ity dia mba andefa le avy aminao ihany koa ianao le fijoroana vavolombelona mahagaga azonao alefa tsara ny compte-ny MCTV hoe tahaka ny tamin'ny nanaraka ny fandarana tahaka an'izao niova ny fiainako dia ho ambinina amin'ny zavatra rehetra le ianao tahina Andriamanitra indray mandrapitafa indray ho antsika tsiraray avy.